Aleloia, mbola faly miarabantsika tsirairay avy maneran-tany ny tenako. Anio aho dia hijoro vavolombelona foy mba ho fampitandremana ho anao izany. Mialohan'ny hijoroako vavolombelona dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao izay mbola ahafahako mijoro vavolombelona eto indray. Misaotra Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay omenao aho. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra satria izany no sitraponao. Misaotra fa mbola nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana ahafahako manambara Jesosy ny fijoroana vavolombelona androany. Koa mitenena amin'ny alalako ianao Jesosy malala, ary mba hisy fanan'olona ho voakasika ane amin'ny alalan'izao fijoroana vavolombelona izao. Ny fanahy ratsy sy manelingelina, ny devolim-panakorotana tsy mampifantoka rehetra, dia didiko sy roahako miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, tsy manan-kery sy manam-pahefana eto amin'izao émission izao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, rofy ny entana lasa mandeha miverina any andavaky ny farihy mirehatra afo any. Any ny plasy misy anareo, any ny toerana misy anareo, tsy manana fahefana, manakorotana, manelingelina eto ianareo. Ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta izao video izao fijoroana vavolombelona izao. Ho voninahitry ny anaranao irery any Jesosy, koa rakofo amin'ny ranao Tompo izao fijoroana vavolombelona izao. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen. Araka ny nambarako teo dia hijoro vavolombelona foy amintsika tsirairay avy mba ho fampitandremana antsika. Nisy fotoana nisy olona zany natao délivrance tato amin'ny toby zany andro asabata izy io. Mariako etona fa ity olona ity dia efa nisaraka tamin'ny vadiny izy zany. De ny vadiny mamangy azy matetika ihany zany, ny vadiny zany. De rehefa mamangy azy matetika de arak'izay de tonga ao ny vadiny, mety mitondra vola, mety mitondra sakafo, mety mitondra zavatra tsy fantatro fa tonga ao izy zany mamangy an'ireo ankohonan-keliny zany de nefa izy efa manana ny tokantrano zany hoe manana tokantrano hafa ivelany tokantranony izay nekeny teo anatrehan'ny tompo zany izy manana ny tokantrano hafa izy zany fa mivezivezy mamangy ny vady aman-janany eo zany izy. De nisy fotoana io olona io zany io vehivavy io zany nangataka délivrance izy zany hoe mba atao délivrance, de tamin'ny andro asabata zany no nanaovana ny délivrance zany. De tao anatin'ny délivrance de niorooro be zany izy, ohatry ny hoe nangovongovotra be zany. De rehefa niorooro be izy de le fanahy ratsy mihitsy zany no miorooro, le devoly mihitsy zany no ohatry ny hoe feno tahotra zany. De tao anatin'izay moa nanontaniana zany hoe iza ianao ao zany, de nanambara le fanahy ratsy tao anatiny zany fa ny vadiny, zay zany nambarany ny vadiny zany no tao anatiny. De inona no ataonao ao zany, zay fanontaniana napetraka zany, inona ny ataonao ao, de mampahoro izy de mampijaly zay. Tena marina mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe ny devoly de tsy ho avy raha tsy hamono sy handringana, tena hoe hamono, hampahory, hampijaly, zany no teti-dratsin'ny fahavalo mihitsy zany, ary tena hoe fahafinaretana ho an'ny zareo mihitsy mahita kristianina zany hoe mijaly, mahita kristianina zany hoe miaina ao anatina fahoriana. De ny tenin'Andriamanitra ampaherezako antsika tsirairay avy de ao amin'ny Matthieu 10:6-telopolo ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny ankohonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra zany, tena tsy alavitra mihitsy, tena tsy alavitra mihitsy. Le olona mety tonga ao zany mieritreritra hoe mitondra sakafo, mitondra vola, fa misy zavatra miaraka amin'le izy zany de
mety hoe falifaly ny ao an-tokantrano, falifaly fa tsy fantatry le olona zany hoe misy zavatra ratsy anie miaraka amin'ity zavatra omen'ity olona ity anaty ary matokoko amin'ny maha hoe vadiny anazy, tsy misy olona mety tsy matoko ny vadiny zany na matoko ny zanany na hoe fianakaviako ity, nenitoako ity, bebeako ity, dadatoako ity, fa tsika zany mila mitandrina amin'ny manodidina antsika, tsy midika zany hoe mampisaraka fa mila tsika mitandrina indrindra fa hoe manana situation ohatran'izay ianao efa fantatra ianao hoe manana ny fiainany any ivelany any ny vadinao de mila mitandrina ianao anatin'izany mba tsy ahatonga ny devoly ho tafiditra eo amin'ny fiainanao ka anana fahefana de hamotika hanimba handrava satria zany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 5 de ny 9 miteny mivaky toy izao minaran'i Jesosy hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Amen. Mitady izay arapany. Devoly tsy mifidy zany hoe vadinito ity ka tsy azoko atao ninina fa rehefa afaka idirany na vadiny na zanany na bebeany na nenitoany rehefa afaka idirany ahafahany miasa zay neny devoly zay ka tsika mila miambina de mila mitandrina mandrakariva aza matoky olona ozy izy ny ten'Andriamanitra voaozina izay matoky olona marina hoe mety hoe vadinao an-trano tsy maintsy misy amin'ny maha olombelona antsika hoe olona mety hoe atokisana ohatran'izany tsika tsirairay avy reo zao samy manana ny olona hoe ihany natokisako iny afaka hanambarako ohatran'izao afaka izarako an'ity zavatra ity misy ny olona tena tsy azo atokisana mihitsy tsy azo tena hoe eritreretina hoe mba atokisako ty olo ty ametrahako an'izao na anaovako an'izao fa ny olona de mora mivadika amin'ny maha olona azy zay de mora mivadika ny olona fa Jesosy no tsy mivadika aminao zany miantehera amin'ny Jesosy tena hoe Jesosy tokio Jesosy no ataovy manjaka eo amin'ny fiainanao miambe na mivavaha ozy izy ny ten'Andriamanitra aoka ianao tena iambina mandrakariva mihitsy fa ny devoly tena mitady izay ho arapany ny devoly ary tsy faly amintsika zanak'Andriamanitra zany ny devoly ary tsika ihany no siblen'ny devoly fa ny azy tsy kitiany zany efa fantany hoe anazy efa fantany hoe anazy ity tsy mikofokofoka ety efa voafatotra any izy efa fatorany ihany ny fanany efa fantany tsara ny amin'iny fa ianao le manompo an'Andriamanitra mihitsy no alany de mitady namana foana izy io le tenen'ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny elo any amin'ny farimirehitra afo tsy mety voky any tsy mety voky zany na efa feno be deaibe ary any firifiry ny olona zay efa nahita nampisehoan'Andriamanitra noentin'Andriamanitra nampisehoana ny tany amin'ny elo zany be deaibe ny olona zay lasany amin'ny elo fa mbola mijereo fa mbola mitady foana izy mbola maka foana izy ka itsika zany mila mitandrina de mila miambina mila feno vavaka ny tontolom-piainantsika amin'ny olona manodidina antsika ny ten'Andriamanitra ihany koa de milaza hoe mihavana amin'ny olona rehetra tsy midika zany hoe andeha hanilika ny anina zany fa ohatr'izao fa ianao mahita ny situation ny fiainanao mahita ny tontolon'ny fiainanao ny environnement manodidina anao ianao de mila mitandrina foana fa tsy midika zany hoe miavinavina amin'olona na hoe sao de atahorako ohatran'izao fa mila manam-pahendrena koa itsika zanak'Andriamanitra eo amin'ny tontolom-piainantsika andavanandrom-piainantsika mila manana fahendrena itsika. Amen. Izay indray no azo atolotra an'io de tahian Jesosy daholo amin'ny manaraka indray raha sitrapony miverina eto ihany. Veloma tompoko.